La 4G Patelma vous présente Nivava. Retrouvez vite vos outils disponibles chez notre showroom et site internet www.batimax-mada.com. Batimax, la qualité au meilleur prix. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manulchawanao ni vaovao. Totosampilaminana ny fitaom-pivavahana lehibe izay nitanteran'ny Papa François teny Soa mandrakizay. Betsaka ireo fampianarana sy afatra nampitany tao anatin'ny toriteniny. Tsy hijanona ny fanamboaran-dalana raha tsy miova ny tanàn'Antananarivo araka ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Io ny namafisy minisitra Ajo Andrianarivelo mahakasika ny tetikasa fanamboaran-dalana samihafa eto Andrenivohitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, herinandro mialohan'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena any Tunisia, samy naneho ny vinavina mpiara-monina ireo kandida miisa 4. Ny adidin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika amin'Asanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny anamboatsika ny vaovao dia totosa tampilaminana ny fitaom-pivavahana lehibe izay nitarihan'ny Papa François teny amin'ny Soa mandrakizay. Betsaka ireo fampianarana sy afatra nampitany tao anatin'ny toriteny mampiorina kotarso. Fitetezana tamin'ny alalan'ny Papa Mobile no nisantarana ny fotoana teny Soa mandrakizay ny maraina teo. Nafahan'ny Papa Ray Masina ny Araba ireo Kristianina tonga teny an-toerana. Tamin'ny folora no nanomboka ny fitaom-pivavahana notarian'ny Papa François izay natao tamin'ny fiteny telo samihafa, Malagasy, Frantsay ary Italiana. Isan'ny songadina tao anatin'ny toritenin'ny Papa Ray Masina ho an'ny vahoaka Malagasy, indrindra ho an'ny Kristianina Katolika, ny tokony hanamafisana orinatra ny finoana marina, tsy tokony atao fanakonan-javatra ny fivavahana hoy izy. Notsindriny manokana ihany koa ny tokony ahaizany tsirairay mitiany hafa, hanalavitra ny fiolonolonana sy ny kolikoly. Tsy mora ho iatrany izy ny manaradian'i Jesosy Kristy, saingy tokony hahay ankasitraka sy ho tonga sainany rehetra fa avy amin'Andriamanitra irery ihany ny fahasoavana eo amin'ny fiainana. Il Vangelo ci ha detto che una folla numerosa andava con Gesù. Voateny tamin'ny evanjely teo fa vahoaka maro nanaraka an Jesosy. Tahaka ireo vahoaka izay nitangorona teo amin'ny lalan'i Jesosy dia tonga maro ianareo mba handray ny hafa ny aranaradia azy. Nefa fantatrareo tsara fa tsy mora ny manaradia an Jesosy. Ampatsahivy ny evanjelin'ny Luka androany tokoa ireo zavatra takiny ny firotsahana amin'izany lalana izany. Al seguito di Gesù non è molto riposante. Voi non avete riposato e tanti di voi anche avete passato la notte qui. Il Vangelo di Luca infatti oggi ricorda le esigenze di questo impegno. Vahoaka manodidina ny 7 hetsy avy amin'ny lafy 8 nosy no tonga nanotrina ny sorona masina teny Soa mandrakizay, notron'ireo manam-pahefana isan-tsokajina izay notarian'ny filoham-pirenena mivady. Fitaom-pivavahana izay naharitra adiny 2, ivo ny fandalovana ataon'ny Papa François aty Madagasikara, nitoy teny amin'ny ankamasoany tolakandro teo ny fitsidinana ataon'ny Ray Masina. Nitondra afatra manandanja ho an'ny vahoaka Malagasy ny toriteny nataon'ny Papa François androany tao aorian'ny sorona masina, naneho ny mahazava-dehibe izany ireo mpino kristianina. Henri Florio. Teboka maro no nitondrany Papa François ny fampizarana ny soratra masina nandritra ny toriteny izay nataony androany teny amin'ny kianjan'ny Soa mandrakizay. Isan'izany ny fahaizana mifandray amin'ny samy mpino kristianina, fa ihany koa ny fitiavana ny hafa. Afatra lehibe no voaray ireo mpino katolika androany taoriany ny lamesa lehibe teny Soa mandrakizay. Amin'ny toritenin'ny Papa tegna anisan'ny zavatra tsara
ary magnambara sahady ny fahaizany manetry tegna eo amin'ny fiainany satria nanindraindra ilay fahaizana fahatsapagna ny fisian'ny hafa fa indrindraindrindra tsy mitady tombontsoa manokana ho an'ny tena ary ny fitiavan-tegna agnisan'ny zavatra halany fa ny mitian'ny hafa no pirofo ny fitiavagna an'Andriamanitra zay ny raha azoko résumegny ny toritenin'ny papa androany. Ny toritenin'ny papa reny dia tena tanteraka amin'ny malagasy aloha dia izy raha ny zavatra hita tamin'ny androany satria dia tena hita mihitsy ny hoe hain'ny malagasy dia tena olona mahay mifankatia, mahay mifanaja, mahay mifanilefitra ary vonona hatrany hifanampy amin'ny zavatra rehetrarehetra dia nahazo lesona tokoa tsika gasy tamin'ireny toritenin'ny papa Raimasina reny ka oka ho tanteraka amintsika tsodrany izay nataony iny dia mba samy andray an'izay tsika rehetrarehetra fa tena zava-dehibe ho antsika malagasy reny. Toriteny feno teny fampanantenana dia izy zany a feno mandrisika antsika katolika hifiditra mafy amin'ilay finoana izay fahitana an'ilay izy dia hiavana amin'ny rehetrarehetra tsisy fahafaliana ohatr'izao fahasoavana mbola tsisy ohatr'izao teto amintsika raha za manokana zany dia tena hita hoe nitsongainao anatin'ny maro matota fiditra eto nandray an'izay tsodrany papa zay dia vonina niatrika an'ilay fiainana ho avy amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana. Maha kristianina sady maha katolika sady faly oravo koa ny tenanay amin'ny famangeny papa teo mitondra teny mamy ho antsika ary tena mihatra amin'ny fiainana andavanandro. Hita tokoa fa ray aman-dreny ampanahy izy tako angamba fa hitondra soa ho an'ny firenetsika ny fahatongavana eto indrindraindrindra ny resaka fampiavana firenena. Tena nafinaritra mihitsy ka efa ela na ny manana an'ity tena mety satria fahasoavana ny tedavina dia tetao anatin'ilay tena ilaina sy tedavina valy azo dia za tena sambatra mihitsy za zao tsy salama vavy didina io fa niezaka mafy aho zany nanao an'ity azy ity zao mahatsiaro tena sava. Tafapaka amin'ny vahoaka malagasy manerina ny nosy indrindra fa ny mpino katolika araka izany ny hafatra lehibe nentin'ny papa François tamin'ity lamesa lehibe no tanterana teny amin'ny kianjany somandrakizay ity. Hafatra izay mitaky asa mivaingana amin'ny sambatan'olona iteraka ho fampanosoana ho an'ny firenena iray manontolo. Iray amin'ireo toerana no tsidian'ny papa François mandritra izao fivanianany eto Madagasikara izao ny tanànany Akamaso. Ny atsipirin'izay zay etiny Michel Arnar zao. Taoriny lamesa goavana ny totsaina tetsy somandrakizay nitsidika ny Akamasona ny tanàna ny fifankatiavana ny papa Raimasina androany alahady 20 septambra. Asa goavana maneho eo an'Andriamanitra eo anivon'ny vahoaka ny mahantra ny Akamaso ny nambarany na mafisiny hatrany fa tsy lahatra ny fahantrana. Generate dallo sguardo indifferente per non dire sprezzante di molti. Tantara pahasahina sy tantara mpifanampiana lavabe tokoa mantsy ny raketin'ity tanàna ity vokatry ny asa mafy natao mandritra ny taona maro izay. Finoana velona naseho tamin'ny asa mivaingana mahafindra tendrombohitra no hitanay eo amin'ny fanorenana azy. Finoana mampiratra ny anjara masoandro teo amin'ny toerana tsy nahitana afa-tsy zavatra azo antoka fa tsy haharitra. Finoana mampitsiry ny fanantenana teo amin'ny toerana tsy nahitana afa-tsy lahatra ratsy. Finoana nahazahoana fiainana teo amin'ny toerana tsy resahana maro afa-tsy fahafatesana sy faharavana. Tsaroviny teny nosoratan'ny masindady Jakoba apôstôly hoe finoana tsy arak'asa dia finoana tena maty. Ny fitsinjovanareo asa iombonana, ny fanomezanareo lanja ary ny fitsinjovanareo ny fianakaviana sy ny ankohonam-piainana dia natafaverina tamin'ny laoniny indray tamin'ny fomba tsotra sy tampim-paharetana. Tsy ny fahatokisanareo amin'ny tenanareo ihany fa ny fifampitokisanareo koa izay nahafahanareo nijoro ho mpandray anjara fototra sy mampiorina tamin'ity tantara ity. La povertà non è una fatalità. Isana mafisin'ny papa Raimasina androany teny amin'ny Akamaso fa tsy misy fanandevozana ratsy indrindra ankoatra ny samy maka ho azy. Tsara ho izy ny fifanampiana fa ilaina ihany koa tsy firaviraviana tanana manoloana ny voka-dratsy ateraky ny fahantrana. Vorrei rivolgere a voi un messaggio particolare.
ry tanora ny akamasoa te hampita afatra manokana aminareo aho aza miravoravo tanana eo anatria ny vokadratsy ateraky ny fantrana aza manaiky velively ho resin'ny fakapanahy mampefitra fa vita mora tsy alana ezaka ny fiainana na ny fakapanahy mampikombona amin'ny tena misaotra ny faniao no ny fitsoroana ovavolombelona nataony tamin'ny anarany reo tanora ny ity tanàna ity ry tanora malala anjaranareo no manohy ity asa vitany zokinareo ity ao amin'ny finoana sy ny ohatra velona nataon'ireo zokinareo no ahitanareo ny hery anatanterana izany rehetra izany avy alao hiboboka ao anatinareo ireo fanomezana natolotry ny tompo anareo angatao izy hanampy anareo mba hanomponareo amin'ny kalalampony rahalahinareo sy ny anabavinareo ary ny ravavinareo sy ny anadahanareo amin'izay tsy ohatra velona ho an'ny taranaka any aoriana fotsiny any akamasoa fa ho toerana iangan'ny asa anankiray nazahoana fanolovana avy amin'ny Andriamanitra izay hiavelatra arakaraky ny anohizanareo ny fijoroana ovavolombelon'ny fitiavana eo anatrihan'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka mbola ho avy. La forza per farlo la troverete nella vostra fede. Nofarana ny Papariamasina ny fandraisam-pitenena ny fahasoatoavina iangana, ny tsy fanomezana vahana ny fahantrana, ny ady amin'ny fanilikiliana ara-piarahamonina, ireo rehetra ireo arahina fitokisana, fanabeazana, asa ary ezaka. Ery lehibe ho azy ireo kosa hoy Père Pedro izao fitsidihan'ny Papariamasina izao. Ici Akamasoa. Anarivo ny fianakaviana eto amin'ny Akamasoa foana tamin'ny alalan'ny finoana sy ny asa ny fahantrana tety. Marina ny voalaza fa tsy lafatra ny fahantrana. Izao fa tonga avy ny Papariamasina eto izao dia ery lehibe ho anay ary mampiresika anay hanohy hatrany ny asa izay natomboka. On retrouvait leur dignité. Tonga nanatrika ity fitsidiana ity ny filohan'ny Repoblika mivady. Lato movao hafa kosa indray dia tsy hijanona ny fanamboaran-dalana raha tsy miova ny tanàna Antananarivo araky ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny. Io no namafisy minisitra Ajo Andriananarivelo mahakasika an'ireo tetikasa fanamboaran-dalana samihafa eto Andrenivohitra. Miantarandriana. Itohatra ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo, hoy ny ministry ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Tetikasa fanatsarana sy fanamboarana maro no mbola ho tanterahana. Efa hitanareo izy nefa nanomboka dia hoe roviana ny fitaina tsy ho vita mihitsy io satria misy lalana amboarina be dia be eto Antananarivo ary izay koa ny antony fisian'ny programma mpanjakana moa amin'ny toy isa-taona io ary tsy mijanona io raha tsy miova tanteraka ny tanàna Antananarivo. Mbola hitatra be dia be ireo aso ireo fa ny asa atao androany aloha zao dia famerenana amin'ny lohan'ny an'ilay arabe eto an-tanàna Antananarivo. Fa manomboka atso azy dia isy arabe vaovao ihany koa tsy maintsy hosokafana mba hampiena ny sanitarana ny tanàna. Anaraka ny fenitra avokoa ny kalitaon'ny lalana amboarina sy avoazina rehetra ary entitra ny fanaramaso ataon'ny fitondram-panjakana manoloana izany. Hatreto aloha 12 miliara ny fanamboaran-dalana tsotra. Ny lalana tapin-tanàna Antananarivo vao niatsasan'izay aloha no nilany. Fa tsy ahivina fotsiny tamin'ny herintaona izy io nandaniana 20 miliara ariary dia hitantsika ireny ny vokany fa niezahana mba fotodrafitrasa maharitra no atao. Avy eo mikasika an'ireo ilay lalana hafa fa matsimbola avy any ivelany na fanampanina avy any ivelany ilay izy dia za maro no efa manomboka dia maro koa no mbola ho atomboka ato. Ratsahivina, isan'ireo asa efa mandeha tato anatin'ny volana maro amin'ireo lalana eto Antananarivo ohatra, ireo lalana mivoaka amin'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra ary ny fahafito. Eo ihany koa ny lalana eny Itosy sy Avarabohitra. Ireo lalana ireo izay mitotaly 770 kilometatra ary mitety-bidy 700 tapitrisa euro. Ny Banque Européenne d'Investissement na ny BEI no miantoka manontolo ny vola vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ity banky ity sy ny fanjakana malagasy amin'ny alalan'ny MHDP. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavatra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny fanadinana ABEPC. Eo ihany koa ny mahakasika ny fambolena tantanana fianakaviana Matianina. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui,
appels à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Et comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Geox, Puma, San Marina, Unisa, Tamaris, Guess, Minelli, JB Martin, Adidas, Fossil, Asics, New Balance et Ralph Lauren. Boutique Le Coin des Marques, un grand choix de parfums, montres, sacs et chaussures de marque. Alors, venez découvrir notre boutique Le Coin des Marques, des articles de marque pour hommes, femmes et enfants. Le Coin des Marques à Faravouch, téléphone 033 71 848 68. Deuxième, troisième, septième. Fauli? Ano Vinis? Sarah mba mitady vahaolana mampiena 3 isan-jato no ny laninao isan'andro ny fampiasana miaraka ny Zarbo 2M sy ny fatana amin'tsisy 3M plus. We love chocolate. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Ankatoko ny fanadinana BEPC manome tsodrano sy toromarika ho an'ireo mpiadina rehetra manerana ny nosy ministry ny fanabeazam-pirenena fampiofanana arakasa sy fampiofanana ara-teknika ary nanamafy fa tomombana avokoa ny fanomanana rehetra io na saina. Raha mpitso no hiditra amin'ny andro voalohany ireo mpiadana eo amin'ny kilasy fahasivy anala ny fanadinana BEPC. Amin'ny maharay aman-dreny mpia ireo mpiadina nanome tsodrano sy toromarika farany azy ireo ny ministry ny fanabeazam-pirenena ny fampiofanana ara-teknika sy arakasa Folaingo Marie Thérèse. Tonga ity ny fotoana hiatrehana indray ny fanadinana BEPC. Fotoana andrefesana ireo ezaka vita sy hitsapana ny fahaizantsika mpianatra nandritra ny taom-pianarana. Ny ezaka ianareo teo ambany fitarian'ireo mpampianatra ny lofo nandany fotoana sy ny kelaina ka ankehitriny dia mankahery anareo ny ministera hiatrika anaty fitonian-tsaina izany fanadinana izany. Mampirisika anareo anambatra izany ezaka rehetra izany mandritra izao efatrandro izao. Satria tsy misy afa-tsy izay nampianarana anareo ihany no anadinana anareo. Aza mikoropaka alamin tsara ny fiatrehanareo ny fanadinana. Raha tsy ivina, miisa 304 alina sy 3 hetsy ny isan'ireo mpiadina hiatrika ny fanadinana BEPC manerana ny Madagasikara ho amin'ity taona ity izay tsinjara amina foibe-panadinana miisa 430 sy 1000. 70 taona ny zokiny indrindra hiatrika izany raha 10 taona kosa ny zandriny indrindra. Vitsy ny malagasy mandrato fianarana ambony miditra amin'ny sihatry ny fitrandrana eto Madagasikara nisy araka izany fanamafisana fahalalana sy fampitaovana ireo mpampianatra mpikaroka. Miantarandriana.
tsy mifanaraka amin'ny tany arena zotrandrana sy ny zava-misy eto Madagasikara ny tany mpianatra mandrato fianarana momba io sehatra eny amin'ny oniversite eto amintsika araka ny nambaran'ireo manam-pahaizana momba ny tontolon'ny angovo olana hatramin'izay ny lafiny traikefa sy ny fitaovana ilaina amin'ny fianaran'izany. Madagasikara zany isany mahantra indrindra nefa manana arena be dehibe koa zay raha tsy manana ny traikefa ahafana mitrandraka andreo arena ireo malagasy dia hijanona foana eo fa vahiny ny trandraka azy dia tsika zany lasa mpijery fotsiny dia zay zany zatra anankiray voalohany kendre anatin'ny MADI ary tena songadina mihitsy tao izay nanoana ny européenne azy dia ny ahafany malagasy mianatra mazo zany andreo traikefa reo dia mpianatra rehefa voaka avy eo zany dia anana asa ahafany tena mitrandraka marina ny arena misy eto fety. Entina natsarana izany antony anisy ny fampiofanana ireo mpampianatra pikaroka sy ny fampitaovana azy ireo tamin'ny alalan'ny tetika MADI. Zavatra kendrena dia hoe ao aorianan'ireo fahazahoanan'ireo fitaovan'ireo dia tokony hiakatra zany voalohany indrindra ny tahan'ny mpianatra mianatra an'ilay izy manana fahalalana amin'ireo sehatra ireo tokony koa zany anana firosoana amin'ny fanomanana ny mpianatra anao doktorat. Taranja efatra ny voakasiky ny tetikasa, ny fampiasana ny angovo azo avaozina, ny fisitrahana rano fisotro madio, ny trano fonenana ary ny teknôlôjia. Tsy hevina fa mitentina mandinona ny 7,7 sy 3 euro ny vidin'ireo fitaovana entina mampianatra izay nzaraindreo. Nototsaina tamin'ity herinandro ity kosa ny fivoriana farany mikasika ity tetikasa ity. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia fanamafisana ny fambolena tantanam-pianakaviana Matianina io no ahafahana manatsara ny famokarana sy hametrahana ny fahaleovantena ara-tsakafo indrindra ho sopotra ny Madagasikara aty amin'ny ranomasimbe Indiana Yves Richard. Tsy fampiny foto-drafitrasa tontolo-drano, tsy fampiny traikefa sy ny fahaiza-manao, ny falafosan'ny zezika sy ny masombolo voafantina. Isandreo olana tsy nafahan'ny tantsaha malagasy nanatsara ny sehatra ny fambolena nandritra ny taona maro. Ankoatra ny tantsorika ara-pitaovana sy lafo ny fanofanana, isan'ny teboka ahafahana manatsara ny sehatra ny famokarana eto Madagasikara, ny fanamafisana ny fambolena tany-pianakaviana Matianina. Moa ilay famokarana tany-pianakaviana Matianina dia ilay famokarana taon'ny tantsaha-mpamokatra izay tena maro anisa eto Madagasikara manao an'izany dia afaka mifaninana zany izy amin'ny lafiny rehetra io na qualité io na quantité io na habetsahany io na miretrarehetra zany indrindrandrindra fa le hoe miangeza dia hoe miangeza ilay famokarana tao raha manodidididina atsasaka hektara ny famokarana teo aloha dia le miangeza dia hoe tokony mba hoe 10 hektara na ohatran'izany zany raha kelikely ny volany teo aloha ny tao azony tamin'ny famokarana dia mba hihoarina zany zay hoe avy 10 heny na avy 100 heny zay le tanjo vita hoe famokarana tantanam-pianakaviana Matianina miangeza. Tsy maintsy ilaina fanovana ihany koa ankilan'ny teknika am-pambolena manoloana ny fiovaovany ny toetrandro ankoatra ny fanatsarana ny foto-drafitrasa fitahirin-drano sy ny maro hafa. Fepetra maro no efa ndraisany fanjakana toy ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny alalan'ireo tetikasa pampandrosoana ny sehatra ny fambolena. Io ihany koa ny famporosiana ny tantsaha hiroso amin'ny fandinana ny vokatra ho fihinana ka isan'ny fanamby-goavana napetraky ny fitondram-panjakana ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny hasopotra ny Madagasikara aty amin'ny ranomasimbe Indiana ao anatin'ny 5 taona. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasiany ianao nanaraka izy ansoa fa tsara ataolo tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, les box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line.
Les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an. SAV de qualité. Fini les coupures. Soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ni La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.